ika fa ikalany feo ka tsy eno ve sa ikalany hery noho ny fahoriana sy ny erisetra ary nyfantrana lalina mianjady ka tsy re ny fandaharana zosi andraikitry ny olom-pirenena dia ny safidy ny anaraka akaiky ny fiainan'ny liva sarika sy josiane vehivavy malagasy telo miaina anaty ratra hita maso sy ratra tsy hita maso ao anaty tokantrano. Ny fotoana nanambady dia fotoana niteraka ilay zanako voalohany dia efatra izao zanakay dia izay atsamizay mbola tsy natory tamin'ny fahadriana nisy farafara fahaladana tamin'ny folo dia roa taona farany dia tsy akaranona ilay namoaka zanako dia vakoka nefa tsisy asa atao fa makarana tsikelikely dia sady misotro toaka izy nefa rehefa tena le hoe mahakasika le tena mamo dia matsaka rarano izy dia mahita vola isotroana toaka ohatsin'ny fa rehefa mangataka io mba ame fitanana vary dia izay fa tsisy dia manopo izy fa ny fanambaniana raha tao to dia mandre hoe ale mandeha izy tsisy fire makany aminareo fa ndana to dia mandeha fa dia miaraka miopa dia indraindray tsy mazaka dia ohatsin'ny hoe fa maty indraindray izy to dia ohatsin'ny hoe mamono tapaka izany rehefa tena le romotra be tena fanendre mihitsy rehefa hoe tena miady izy dia ny zanako mampanirana toatra ty zanako ty ohatsin'ny hoe rehefa mikoritadoatra izay dia ohatsin'ny hoe mitsambobotra mararara fo satria efa hitan'ny zareo matetika ato le izay miady nefa izy sady tsy mamelona tsy maninona ohatsin'ny hoe sy tsakara hitana etsy izany no hoan'ilay dia rehefa tsy mahita. Zany any anarako valo ambin'ny folo taona teraka ny zanako voalohany valo ambin'ny folo taona zanako farany roa taona. Zao monko ny fiainana ato an-trano ato ny fitadiavana zara raha misy hanina hoanina tsy zarizary tena tsy zakako izany ny tokantrano fa dia somary tsara loatra ilay zanako izany fetseriny fa mivady tsy dia mahavelona any tena izaho moa tsy tena mizoviany ato an-trano efa ny zako indraindray mahita indraindray tsy mahita amin'ilay fitadiavana. Mbola plus izany moa voakitsakitsa foana ianao ato na mety ataonao ato anaty tokantrano na tsy mety ataonao ato anaty tokantrano tseriterina sopa moa mahazo anay efa mianakafo indraindray rehefa voaopa sy voatseritserina aloha dia indraindray moa mamaly anazy dia rehefa tsy zakako ilay izy moa izy koa indraindray rehefa tena diso misakoka loatra dia lasa mivoaka ny tokotany dia any izy samy mipetrapetraka. Tena mampindrindra tany zany fampiasan'ilay zanako anankitelo ireo noho ny tsy fananako sy ny fahasahiranako noho ny tsy fifanampiana ny fiainako dia maty moa izy amin'ilay tsy voatarika zanankitelo miloko. Mila mijoko ny tena satria mbola manan-janaka aty aoriana ny tena dia tsy maintsy mijoko amin'ny harem-pianakaviana. Ianao rehefa mahita dia toaka foana aza rehefa mahita dia toaka foana dia foana izay dia zanako vakotiany fa tsy any. Ao amin'ny tipe izao ianarako sy amin'alina efa misitako izy ary zara indraindray mahita karama indraindray tsy mahita karama ny zanako zarara mianatsy zarara mahita masina hoanina sady izay indraindray fisampiana izao izy vavy lasa tsy nianatra tamin'ny fotoana ity nefa mba lasa hianatsy izy voatapy tamin'ity fa tsy hitako ilay izy dia natrano. Efa mianaka izay ny ato anakiroa zanako dia
Zahako maka rano ny asako a dia mivadiko manao jokera dia izy nefany a mamy foana dia sady mamona. Mamy foana izy dia tsy mamy vola sady mamona rehefa mamy. Rehefa mamona izy dia mitsoaka makao amin'ireo anabavan'ireo a dia sady mandroaka izy rehefa mandana mandeha. Tako volany aminazy a rehefa tonga ny hariva satria izy manao jokera dia miteny izy hoe tsisy vola ty nefa izy hitako hoe nahita vola ihany fa ny sotrony toka nga dia tezitra amin'ilay teneniko izy dia tonga dia mamona. Rehefa mamona anahy izy dia mbola tsy sananatona manam-pahefana mihitsy na hoe olona mahay lalàna fa dia miaritra fotsiny. Ny antony tsy andanako any manam-pahefana dia izaho tsy manam-bola nefa mino fa vola daholo ny anton'izany dia izay mahatonga anahako tsy mandeha satria izaho tsy manam-bola fa ny hoanina atao anatin'ny tokantrano ary mila tsy ho hita. Dia sady izaho koa tsy mahita hoe aiza ny lera andeha ho any amin'ny manam-pahefana satria izaho tsy dia mahalala olona amin'izany dia izay ny antony tsy nandanako. Dia izay efa mianaka eto matory dia mitsivalana izay amin'ny alina fa tery kely ilay trano mifandriana tsombo ilay trano dia mitsivalana izay amin'ny alina matory. Zavatra tsy tantiko tato anatin'ny tokantrano izany dia izy ilay mamony foana sady mamy foana izay no tena tsy tantiko mihitsy. Dia nefa na raha handeha dia tsy hitako hoe ho aiza dia ilay zanako mampanahelo dia miaritra ato foana. Ny trano mitate ty zao tiseo ty misy rano mandeha be eto dia mitate dia fatorany eto tiseo ty tatazana an'ilay rano rehefa avy ny orana. Tena mafy ny fiainana, tena mafy indraindray raha tsy mahita, indraindray ny vilany zao mainty be atao afo kitay rehefa ilay tsisy saribao. Tena mafy ny fiainana. Raha mareny fianakaviana anazy dia tsy tiako ohatran'izao ny hahazo ny zanako satria mafy loatra ilay ianako anatin'ny tokantrano. Raha ny tena izy izany dia izany tena misahana ny atao anatin'ny tokantrano nefa ny karama makarano mba asa atao. Manana fanantenana indray andro fa mety mbola hiratra amin'ny masoandro-piaina. Sarika eo ngao tsaka amin'izay. Oentina bidon raiky dia andao amin'izay vetivetsika dia mahazo. Inana neny iny tsy ampy iny a? Ka rehetra ara feno rano daholo. Dia vilao zany eo. Vesika miverina amin'ilay rehefa feno rehetra. Reheona ndraiky ilay tabatabatra aminareo malerizy ireny. Zaho foana ny henana. Miana amin'ny mamilava. Tsy misy eretana. Tena henoko mihitsy izy sady transaika ikastanana indrindra izy malarive. Ikastanana mihitsy izy fa tsy misy eretana tsisy aleha. Trano mitate dia ho aiza nefa tsy mety ao ihany. Dia aloha afanao tsy tsara hay mba posaka kely raha tsisy atinga hinan-kanina rehefa tsy maintsy alaina. Tsy tsako alelela mihitsy izao hoe izao moa azantsika vehivavy alelinany. Izy ireo fa risotrotoka sy hamono fotsiny nefa sady tsy mamelona dia zanakitsika fotsiny mijeriana. Raha ny lehilahy ny ndrasana dia eo tsika boka fitoerana eo. Aleo misakra ihany na hanina foana. Tena aleo misakra raha tsika sy atao.
Naika izy tamin'ny alina mamy dia tady firaisana tamiko dia za tsy mety satria izy mamy dia iny dia efa mitarika famaliana dia aveo izy mitetika ny andeha hamonanao rehefa tsy mety ianao. Za tena tsy mety mihitsy rehefa mamy satria mandreraka be. Ny anaraka io moa isan'andro raha tsy fofa rehefa tsy mifanaraka ny lohany dia laoka andainy andriana mihitsy ianao ny zavatra atao nefa anao mba efa reraka ny fitadiavana amin'ny taonarano isan'andro. Na aloha rehefa mamy dia efa teneniko misy hoe nareo tsy mahalala miarasa ny oralanareo tsy tsika miray-tsana tsy mahaza raha tsy mety misy. Zanakavilibe tsy izay tsisy fandrina hoe etsy ny anankiray dia etsy ny anankiray dia tetiny lapa be dao izay filmy ihany. Dia eo amin'ilay zanaka sy ilay zodavy tsy mamelatra anahy raha hiaraka izay dia eo. Tsy mety ohatr'izany izay efa mianaka miara-matoro mitsivalana eo amin'ny alina dia tetitetika nikitikitika anahy izy nefa ny zanaka efa mba ngeza very ny anankiroa ireny. Dia miasa za to dia teneniko mihitsy izy raha ohatra izay ka hoe forcenao eo amasozodanao dia anao izay tsy hipetraka antsoko izay dia mba mitorialina many atory. Dia tsy izaho ary roazary oazy. Za masy drerera fa hoe anona rehefa mamamamy izy dia hoe ndao iaraka dia tsy mety dia roasina. Dia raha ho any mamanay efa fantatsinareo mamanay fa tena sahirana. Izany ary moa dia efa tsisy alamianatra intsony na misy zanakao lehibe ao an-trano na misy zana-tsavavina ao an-trano fa ny resaka fitombenany foana ny famaliana maraina sy hariva ao an-trano rehefa tsy mifanaraka setra foana dia ireny mikitrakitraka faheraka ny tanàna. Mangidy rehetra ilay fiainana tena mangidy. Voavy akity izao fety vehivavy tsika tsy mba ohatr'izay vehivavy rehetra hoe mba hoe hajaina na hoe mba manana na ohatr'izany. Asa misy vehivavy tena hoe faly sady hajain'ny vadiny mihinan-kanina miaraka vadiny. Misy fiadanana kely miaraka vadiny. Tsika rehefa tonga ifety io dia tsika indray mamy sady mamono mandroaka. Tsika sady tsy mihinan-kanina tsy fantatsika na hoe ahoana no Mahita na tsy mahita eny tsy hahita amin'ny zareo vao miakatra kely dia efa mahita tokasoana fa hanina hohanina ao an-trano sy raharahiana fa tsy dia vehivavy ihany no fian'izany. Maro ireo vehivavy miaina tahaka azy ireo eny amin'ny fiarahamonina fa inona nataon'ny fiarahamonina? Misy ve ary niatra ve ny lalàna manohitra ireo erisetra ny ainan'izy ireo dia ny erisetra ara-batana, erisetra ara-tsaina, erisetra ara-toekarena ary erisetra ara-nofo? Arahintsika eto fahitalavitry ny MBS amin'ny alahady toy izao ihany.